Lafombavao afatanteraka kosa indray dia anisan'ny antom-pisian'ny fikambanana filongoabe Sakalava ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny faritra misy azy ireo. Tsy mihanona amin'izany anefa ireo mpikambana fa eo ihany koa ny fitandroana ny fady misy any amin'ny faritra tsirairay iny. Iazo ny tontolo iainana any amin'ny faritra misy azy, io no tanjona napetraky ny fikambanana filongoabe Sakalava. Ity fikambanana ity dia hitambaran'ireo foko Sakalava rehetra manerana nosy hatrany avaratra ka hatrany atsimo. Iaro ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana faritra indrindra rehefa dia potiky tanteraka, potiky ny atiala. Hitantsika angamba conséquence ny tsy fisian'ny malegny tamin'ity taona ity. Potiky ny ranomasy, potiky ny filao, potiky zavatra jiaby, angalarin'olo ny omby zay fanaovana fomban-drazana, very asina zany hoe fomba ampanao malagasy igny amin'ny faritra andrefa. Zay dia mba ahafagna magnatsara zay dia miasa avatranzy hatramin'ny nanomboka tamin'ny marsa teo amindreo sampandraram-panjakana misy amin'ny faritra jiaby regny. Tsy vitan'ny fitandroana ny resaka tontolo iainana ihany no antom-pisian'ity fikambanana ity, fanambaran'ireo mpitarika koa fa mba nitandro ny fahamasinan'ireo fady any amin'ny faritra tsirairay ihany koa. Mingavy anareo an-tanandro zao ma présidence zanaka ampanjakay dia ampionareo zay mama sy papa amin'io fadina eo amin'ny fanajana ny fomban-drazana, potiky ny alana eo, tsy voaja ny fady ka efa misy mpiasa-panjakana maro miaraka aminay eo ka amafisinareo hataka ataonay ity sy le asa ataonay ity amin'le dina zay nazonay tao amin'ny chef de région ao Majanga zay efa voatapaka tany amin'ny tribunal. Io dina io no henanay ao agnatin'ny fikambanana. Efa nisy ny vokatra azo tao aorian'ny fijoroan'ity fikambanana ity, vokatra teo amin'ny resaka fitandroana ny tontolo iainana hatrany.